by Mr. Gigi. Atompoko miraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama tsiro ndy folo zato ekeny folo. Joanna, ahoana ke? mba fantatry indrimo hoe inona no nahazo any Liza? Fa hoe maninona hoany? Tsy tonga intsony ny fotoanany. Be voka izay. Tena be voka marina izay a. Zany ny aina ka teanao mbola aiza nahazo an'iny e. Efa tenenina foana tsy arakaraka amin'izao lehilahy rehetrarehetra eto an-tanàna izao. Eny e, mety vao fetim-boana izao fa mbola aiza ny fahoriana azo an'iny. Efa tenenina foana ilay kiala ratsy iny. Mba moramora ihany moa vavandritika. Ny teny marina ihany eny no mandratra e. Sa tsy izany? Ino izany resanareo roa izany toa resaka hoe maninona Joanna ohatran'ny malaky miteny be mihitsy ny vavan'ny Joanna io e. Mba tsy fantatry mamoa? Tantaran'iza fa maninona hono Liza zany? Ka tsy tonga fotoana intsony izy. Hoy, fa Be ahoana voka hono ho izay. Ataovy ihany hoe ataovy ihany. Mbola aiza ny azo anazy. Joanna? Ka maditrako izany ny aleny rehefa maditra rehefa sarotra tenenina. Izao hafa baraka daholo. Azoko mihitsy fa misy fafambaraka ao anatin'izany fa le fomba fitenindry mihitsy a, raha ohatra izany ny fomba fitenindry a, dia lasa tsy mety indray fa i Liza indray misy antenaina lavitra noho indry. Azafady, olona miadaladala ohatry ireny ve mbola misy antenaina kokoa noho izaho? Fa nahoana kosa? Ny tenin'Andriamanitra no miteny an'izany. Ao amin'ny ohabolana 720 ao anie. Mahavariana be io tenin'Andriamanitra io. Zareo ke ny ohabolana 720 Ohabolana 720 amin'ny anaran'i Jesosy, hitanao va ny olona faingam-bava? Ny adala aza misy antenaina kokoa noho izy. Azon-drivo e? Ity tenin'Andriamanitra ity aloha tena izany mihitsy hoe ny marina mandratra indraindray fa tena ilaintsika mihitsy. Ya, mila entintsika am-bava Liza sa ahoana Jaina? Tena izany mihitsy fa betsaka ny tanora latsaka ao anatin'izany zavatra tahaka izany a, fa itsika aloha manoloana ny zavatra ohatran'io a. Tia vavy e, izay aloha tandremana mihitsy rehefa mahita zavatra. Any moa Joanna? Fa le tenin'Andriamanitra ao Jaina, vakio indray mandeha aloha ilay ohabolana 720. Amin'ny anaran'i Jesosy, hitanao va ny olona faingam-bava? Ny adala aza misy antenana kokoa noho izy. Tena manohana be izany tenin'Andriamanitra izany ary mila mahatonga sainantsika rehetra mihitsy hoe ity vavantsika ity misy fotoana ohatra misy menaka izany, misosasosa be. Fa ahoana ilay tenin'Andriamanitra hoe hitanao va? Ny olona faingam-bava, ny adala aza misy antenaina kokoa noho izy. Dia andeha tsika rehetrarehetra hitandrina mihitsy amin'ity vavantsika ity a, fa manjary ny adala aza misy antenaina kokoa noho isika raha ohatra ka faingafaingam-bava fa tandremantsika tsara io. Hitanao va ny olona faingam-bava? Ny adala aza misy antenaina kokoa noho izy. Ohabolana 720. Manoloana ny mety tranga misy eo amin'ny fiainantsika izany dia inona ny ataontsika ry Joanna? Mila mangina isika, mila mianatra mangina, mila mianatra manam-pahendrena fa raha vao malaky mitsara miteny dia manjary lasa oharina amin'ny adala hoe ny adala raha mbola misy antenaina kokoa noho isika. Tsy oharina amin'ny adala fotsiny fa mihoatra lavitra noho ny adala mihitsy azy e. Jerena zato izy. Hitanao va ny olona faingam-bava? Ny adala aza misy antenaina kokoa noho izy. Ohabolana 720. Hitanao va ny olona faingam-bava? Ny adala aza misy antenaina kokoa noho izy. Ohabolana 720. Tsy manao faingam-bava intsony tsika manomboka izao. Samy tandrina tsara misaina indroa intelo. Hoy ny fitenin'ny Ntaolo hoe avadibadika impito alohan'ny lela vao miteny. Ohabolana 720. Hitanao va ny olona faingam-bava? Ny adala aza misy antenaina kokoa noho izy. Ohabolana 720.
Ombay mitajiji. Ataompoko miraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, 9 ambin'ny folo amin'ny zato, 20 ambin'ny folo.